tsy ekena ny fanaovana ny mena mahazo eny amin'ny sisin-dalana enjeny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanatanterahana izany hoy ny lehibe ny polisy-pirenena avy ao anivo ny komisaria foibe miverina indray ny ezaka famongorana nyreny fanaovana ny mena mahazo eny amin'ny sisin-dalana ireny. Zao ny zavatra lazainy momba nyreny jeu de hasard sur la voie publique dia tsy azo atao mihitsy tompo voararany lalàna zany ary mamboasazy sy mampidiandra. Hitantsika moa fa reny olona fetsifetsy sy reny mpanendaka sy mpandrava olona reny modimbanao anazy io dia mitarika an'izay olona hita fa hoe kely saina zany satria tratran'le hoe misy mody mahazo voaleo le olona dia nefa ny fomba akana volankolaka zany zay zavatra zay ka dikan'izay voararany lalàna zany io fanaovana mena mahazo eny amin'ny lalambe sy eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe io ka noho izany dia mandrarany zareo zany tsy hanao an'izany zay fa misy fepetra ho raisiny momba an'ireny olona reny. Tsy ny fanaovana ny loka mena mahazo ihany nefa ny voararany lalàna hoy hatrany ny fanazavany ny lehibe ny polisy-pirenena ao amin'ny komisaria foibe. Be dia be ny zavatra loka mahazo loka voararany lalàna tsy azo atao amin'ny arabe satria voie publique io lalam-bahoaka zany sy place publique zany tsy azo anaovana zay loka rehetrarehetra hitantsika ny an-dalana reny ohatra na reny hoe mpanao domy na mpanao kadra eny amin'ireny toerana hitantsika fa ivelan'ny toerana misy atsika reny dia tsy voararany lalàna zany manao an'ireny zavatra reny fa misy toe-fomba iray zany répression anaovana an'ireny amin'ny manaraka. Olona maro no efa voasoloko ny fanaovana ny loka mena mahazo raha ny fanazavana voaray tokony samy hitandrina tsirairay mba hisorohana ny fisolokiana ateraky nyzany fanaovana mena mahazo izany. Amin'izao fotoana izao nilaza ny amongotra azy ireny ny mpitandro ny filaminana eto amintsika.